Raha ao anatin'ny tontolon'ny fahasalamana izay kosa eo amin'ny resaky ny aretin'ny taovam-pisefoana kosa ny rokatra amin'ny fahefatry ny volana Oktobra ho avy izao. Ety amin'ny Motel Anosy kosa no hanaovana ny congrès international de pneumologie ka hanentanana ireo rehetra liana mba hanatrika izany. Mitondra fanazavana misimisy kokoa momba ity congrès ity moa ny Dr Charles. Ny fandarana ataontsika amin'ity 2, 3, 4 Oktobra ity dia misy ny atao hoe Société de Pneumologie de Madagascar foezina amin'ny teny hoe SPMAD. Izy io dia isaky ny 2 taona dia manao congrès international eto Madagascar. Ka noho izany congrès international zany dia isy vahiny maromaro ho avy eto amintsika toy ny frantsay, renonais, ny afrikana sy ny malagasy fandinika eo ifampisara traikefa momba ny fitsaboana amin'ny taovam-pisefoana. Loha hevitra amin'ity satria isaky ny 2 taona zay ampatsivo kely fa ity ataontsika amin'ny 2, 3, 4 Oktobra ao amin'ny Motel Anosy ity dia ny thème azavainao dia les avancées en pneumologie. Donc zay zany no resahantsika amin'io fotoan'io. Andaram-potoana dia tsotra ihany. Ny misy symposium manomboka 2, 3, 4 Oktobra, 2, 3, 4 Oktobra misy maraina miditra amin'ny 7 dia mirava amin'ny 12 dia misakafo kely tsika dia miditra indray amin'ny 2 dia mirava amin'ny 9 dia ny après-midi moa ampatsivo kely misy atelier. Le atelier moa dia zavatra karazana fandarana kely manokana natokana ho an'ny dokotera izay liana ao amin'ny taovam-pisefoana dia misy titre tonga dia mazava tsara zany no azavainao amin'izay fotoana izay dia ao anatin'ny fanazavana moa tompoko dia misy ny atao hoe ny olona dokotera manazava n'ilay aretina dia mifanontaniana maso mametraka taoly. Ity 5e congrès international ity zany dia manentana an'ireo dokotera rehetra izay liana amin'ny fitsaboana momba ny tratra na ny taovam-pisefoana zany. Dia asaina koa zany ireo dokotera, ireo mpianatra dokotera izay liana amin'izay. Dia asainao koa ny laboratoire, dia asainao koa isika atao amin'ny média, ary farany asaina koa ireo paramédicaux rehetra satria ao anatin'le fandarana io dia misy atelier na kinésithérapie. Zay tompoko satria moa resaka taovam-pisefoana izy ity be dia be indrindrandrindra ireo zaza izay tsy afaka mamoaka rewaka zany dia ilaina tokoa ny kinésithérapie ao anatin'ny fisaboana ny atao hoe taovam-pisefoana tompoko.